Afaka isika midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino noho ny fahatsaranao sy ny famindraponao izay iantranao anay ka dia mbola velona trapamonjena izahay amin'ity andro anio ity. Misaotranao izahay fa noho izany fahasoavanao zany dia afaka miaona aminao eto amin'ity tranonao ity izahay no tao amin'ny fanahinao masina ka tonga eto araka ny izay efa nolazainao fa tsy misy olona mahay manatonahy raha tsy nitao amin'ny fanahy. Ary dia misaotra indrindra izahay, misaotranao indrindra izahay fa nahazo sy nandray izany antsomasina amin'ny fitiavanao zany araka ny tononkira-panahy zay efa nasandratra iteo dia mangataka aminao ary zahay ampio zahay mba hahay mihaino tsara ny teninao sy ny hafatra zay ambara ny teninao holazaina aminay tsirairay avy. Ny asan'ny fahavalo rehetra na ny nofo na izao tontolo izao na indrindraindrindra satana fahavalonay dia tsy hanana anjara amin'ny fiainoanay ny teninao fa mba hanana sofina mahay mihaino tsara sy mandray ny teninao zahay ary ny fonay koa ho faly sy ho ravoravo handray izany teninao zany ka handroaka izay rehetra mitambesatrao. Dia avia Jesosy Tompo mitenena aminay fa mihaino anao zahay. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tratran'izao Alahady faharoa manaraka ny TRINITE izao. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho antsika amin'izany dia mbola ao amin'ny filazantsara ny Lioka ihany. Dia ny Lioka toko faha 420 andininy faha 520 ka hatramin'ny andininy faha 530. Lioka ny toko faha 420 ny andininy faha 520 ka hatramin'ny faha 530. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahana ho tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovana izany na misy havitany azy na tsia? Fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy izay rehetra mahita. Ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny iray alina izy na tsia? Fa raha tsy zany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa harian'ny olona izay manatsofina ho ety mihaino aoka izy hiaino. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny amin'ny fanarahana an' Jesosy no
anjaratsika amin'ity anio ity. Raha tamin'ny Alahady lasa teo isika nahita reo vahoaka betsaka izay nanaraka an' Jesosy, ary tamin'ireo vahoaka nanaraka an' Jesosy ireo, rehefa nahita ny asa mahagaga nataon' Jesosy, ny fanasitranana ny marary, ny izay asa maro nataon' Jesosy, dia manieritreritra koa hoe inona ny mety zavatra manahirana, ary de taony tokoa ilay zavatra nanahirana azy, dia noho ny tsy fetezany rahalany ny zara lova taminy, ary dia nangataka tamin'i Jesosy tamin'izany izy, ka dia nanaovan'i Jesosy ohatra ny amin'ny lehilahy anankiray izay nanan-karena, ka niteny tamin'ny fanahiny hoe ry fanahy io manana harena be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mihinana, mivokisa, mifalia, fa ny tompo laza taminy hoe anio alina no alaina aminao ka ho aniza izay no harenao. Fa manaraka ny tompo ny olona, manaraka an' Jesosy, fa inona no antony anarahany azy, inona no antony idodododoany manatona sy mitady an' Jesosy. Ary raha isika koa ametraha-panontaniana amin'ity fotoana ity hoe manao inona eto moa ianao, maninona eto ianao, inona no ny alanao avy any an-trano any ho tonga eto, na afoizanao ny fandriamafana, na afoizanao ny fialan-tsasatra zay hialanao ny asa sarana nandritra ny herinandro tamin'ny ady amin'ny fiainana, maninona eto ianao. Angamba mety samy hanana ny valitenitsika avy isika, fa lazay ny filazantsara teo fa rehefa nahita ny asa mahagaga nataon' Jesosy koa ireto olona karazany telo izay niteny hoe hanaraka anao a Jesosy, na aiza le anao, de hoy Jesosy taminy, ny amboahaolo manandavaka, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay andriany lohany. Ary de hoy ny rainy koa ny anankiray nytenenan' Jesosy manaraha, de hoy izy anaraka anao ihany a Tompo, fa aoka aloha andevina ny raiko. De hoy Jesosy taminy, aoka ny maty, andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa manaraha. Ary ny anankiray dia hoe anaraka anao ihany ao Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-trano. Indraindray na mety ho izany mihitsy ny fijeriny be sy ny maro an' Jesosy, mahita azy ilay Jesosy zanaky Josefa sy Maria, zanak'ilay mpandrafitra na ilay mpandrafitra tao Nazareta, fa manana fahefana ety ambonin'ny tany, toa mahay manao fahagagana, manasitrana ny marary, mahafaka ny olana rehetra, ny 5,000 tany anefitra aza no novokisany, ny 4,000 koa toy izany, toa voavahany olana rehetra. Ka moa va tsy izany no atsoavo rehatraiza amin'ny ilazana sy amin'ny propagande maro samihafa ataon'ny olona ny amin'ny Jesosy, fa misy Jesosy mahay manao fahagagana atsy, misy Jesosy mahay manova ny zao sy zao sy zao ny fiainanao androany izay mety manahirana anao, ianao tsy mahita asa, ianao tsy mahita haniko hanina, ianao sahirana amin'ny ady maro samihafa, misy Jesosy hafa kely mahay mamaha izany ho anao. Ary dia mirohatra ny olona, io no nitenenan' Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray izay niteny hoe aoka ao aloha hamaha ny olana eo amiko dia ny fandevenana ny raiko, hamaha ny olana eo amiko dia ny amin'ny fanaony zao tontolo zao, ny fomba sy fanao manahirana amin'izao tontolo zao. Tenenan' Jesosy hoe aoka ny maty, andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa manaraha. Ahoana marina moa izay ahatongavany zanak'olona eto amin'izao tontolo zao, tonga eto amin'izao tontolo zao izy, hanao inona amin'ny fiainanao, hanao inona amin'ny fiainako, inona no ahatongavany?
io indrindra no ambarany jaona toko fahatelo andininy fahenina amby folo manao hoe fa toy izao miaraka amiredona isika meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraka. Hanana inona? Fiainana mandrakizay. Io no tanjona tokana ahatongavan'i Jesosy eto an-tany fa zavatra manaraka ny zavatra sisa rehetra. Zavatra faharoa ny sisa rehetra. Ary dia izany indray no miseho amin'ity teksta zay anjarantsika ity, ka itenenan'i Jesosy hoe raha misy olona manaraka azy, satria nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, raha misy olona manaraka azy ka tsy mankahala ny rainy, ny reniny, ny vadiny, ny anabavy, eny na izay ananany rehetra aza tsy mba azo ekena ho mpianatra izy. Dia sarotra izany teny izany. Iza no mahahaino izany? Iza no mahaino izany? Fa ahoana no ambaran'i Jesosy ny amin'izany teny izany ka ilazany hoe raha misy manaraka ahy? Ilay lehilahy anankiray nitenenan'i Jesosy hoe raha niteny tamin'i Jesosy izy, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Dia nitenenan'i Jesosy ahoana ny famakinao ny didy, ahoana ny fijerinao azy. Rehefa namaly izany izy, Jesosy nijery ka tia azy ary niteny taminy hoe ataovy izany dia ho velona ianao. Dia hoe ilay tovolahy hoe hatramin'izaho folo mbola kely dia efa nitandrina izany, fa inona no mbola tsy mahatanteraka ahy? Dia hoe Jesosy taminy, raha te hanaraka ahy ianao, mandehana amidio zay rehetra nananao ka omeo ao ny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Dia hoy ity mpampianatra anankiray ataony sangisangy tamin'ny mpianana, ny kristianina hoy izy te ho any an-danitra fa matahotra ny ho faty. Te ho any an-danitra fa matahotra ny ho faty. Rehefa tonga tokoa Jesosy dia miasa ane io lohalika io, da mbola velao eto Jesosy, mbola tamana eto Jesosy, mifola Jesosy. Rehefa marary, narary ny kiboko alina dia nahatsiaro Jesosy mafy aho mba ho sitrana ny kibo marary. Fa tsy niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy tena vonina aho, raha izao no andraisanao aho. Mbola tamana eto isika, ary tamana miaraka amin'ireo zavatra rehetra zay manodidina antsika. Ary dia rehefa tamana eto isika te hifikitra eto, tanteraka ve ilay nanirahan'Andriamanitra ny zanany? Sy tanteraka. Iza no ho any an-danitra? Iza no ho any an-danitra? Kanefa lazain'i Jesosy fa tsy maintsy mahafoy izany ny amin'ny fanarahana azy. Eto dia tsy ny amin'ny raharaha fanompoana na ny fahitanan'i Jesosy ety an-tany ihany no lazain'i Jesosy, fa ilay tena fotondia zay nanirahan'Andriamanitra azo amin'izao tontolo izao dia ny hamonjeny izao tontolo izao. Ary io no nitenenany rehefa mivavaka izy ao amin'ny jaona toko fahafito amby folo ao hoe Andriamanitra ô, tsy nisy nasiako very izay rehetra nomenao ahy afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. Dia ny nifidy ny amin'ny zava-pintany nanakalozany ny zavatsoa ny lanitra. Dia io no tenenan'i Jesosy hoe iza moa aminareo raha tahanao tilikambo ka tsy mihevitra aloha handinika tsara na havita izany, ahavita hanaovana izany, na tsia izay eo an-tanana, na ny hery, na ny toerana, na ny momba ny manodidididina izany, fa ndrao raha tsy voadinika tsara dia handatsa azy ny manodidina.
sarotra io tenin Jesosy io, ary toa mahatratra ny mpanao fanorenana. Ny Toriteny ny Pastora anankiray tao Atoliara na mpianatra, dia rehefa nitory nandeha ny Toriteny dia mifampiresaka ny eny atoerana eny, dia hoy izy hoe ohatran'ny mahakasikasika izy zany a, ohatran'ny mahakasikasika izy zany a, zany hoe toa miresaka amintsika ity tenin'Andriamanitra ity, fa efa miseho eo amin'ny terasy eo ny pilien'ny tilikambo fa tsy tafatsangana hatramin'izao. Inona ny fanontaniana apetrak'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'izany zavatra izany? Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'ny fiangonana, amin'ny fitomboan'ny fiangonana ara-tena sy ara-panahy eo amin'ny fiainam-panompoana? Tsy ny trano no zava-dehibe, tsy ny trano, tsy ny tilikambo no zava-dehibe, fa ny fiainan'ny olona eo amin'ny Jesosy Kristy, izay trano velona. Jesosy, ny fiainan'ny olona eo amin'ny Jesosy Kristy, io lay vato velona, io lay vato velona ahorina, ary io no tilikambo lehibe ahorin'Andriamanitra, ary io no tian'Andriamanitra ho fantatra tsika, fantatry ny fiangonana. Ary tahaka izany ny fipetrahana amin'ny filazan'i Jesosy ny amin'ny mpanjaka eto, izay iady amin'ny mpanjaka hafa, dia maneho izany ny asarotry ny fanarahan-dian'i Jesosy. Tena sarotra, kanefa moa ve hiemotra? Tsia. Ny 530 eo no manazava ny akapobeany izay lazain'ity texte ity, fa hoy izy koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy faharian'ny olona izay manatsofona hoety miaina aoka izy iaina. Inona no ambaran'izany amin'izay resaka eo ambony eo zay? Izany hoe toy ny sira izay hanome tsiro, nomen'Andriamanitra hanome tsiro ny fiainanao amin'ny maha izy azy anao, ireo manodidina anao, na ny raha-itapo, na ny vady, na ny zanaka, na ny arena sy izay momba izao fiainana izao, hanome tsiro mba ho tonga, hahatonga anao hamoa ho tahaka lasa tahaka ny zezika izay mampamoa sy mampamokatra tsara izany. Fa raha ny sira no tonga matsatso, raha izany no tsy mampahavokatra anao ho amin'ny fanarahana an' Jesosy, ho amin'ny fiainanao ara-panahy ka iravoravoana ho anatrehan'Andriamanitra, inona no ilana azy? Inona no ilana azy raha mitarika ny olona ho amin'ny fandavana an' Jesosy izany? Ry havana, ny fitomboana ara-panahy dia manaisotra ireo zavatra rehetra tsy araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny fitomboana ara-panahy dia manaisotra ireo zavatra rehetra tsy araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Na inona izay mitondra sy misakana ny fandrosoana ara-panahy, dia io no asain'i Jesosy esorina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, mba tsy hitarika azy ho aminy tsy fahatanterahana ka hanimba ilay tanjony filazantsara dia ny fandefasan'Andriamanitra an' Jesosy hamonjy izao tontolo izao. Io indrindra no kendrena ho antsika amin'izao alahadin'ny trinité izao. Amin'izao alahadin'ny trinité, alahadin'ny fitomboana masina eo amin'Andriamanitra, ary inona no misakana izany fitomboana izany? Inona no manakana azy? Ary ahoana no azahoana mitombo tsara? Misy ireo manodidina antsika, raha te hikolokolo azy dia io le mandinika tsara,
na mifampihevitra tsara mba ho tonga sira fa izay matetika mahavoan'ny fiainana kristianina dia variana amin'ny any ivelany, variana ny mikarakara ny ivelany fa manadino ny ao an-trano. Engany atsiaro izany andraikitra izany ny ankonana kristianina rehetra ka ho tena sira izay ahatonga vokatra tokoa ho an'ny fiainana kristianina ny fiarahamonina ao atokantrano. Ho voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Ray sy ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ao aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay.